mandeha amin'ny tokantrano tsirairay. Ny lalana dia ao ny sarotra be, malama, dia ny hamoraika sy vitandray andro ny nefa efa ezaka be. Lavitra ny toeram-ponenana ka nilana 2 volana teo no nampiditra ny jiro rehetra. 500 tafo ny ao Antsaratanàna ary 590 ny ao Iavy-manitra. Ilay fiovana tao amin'ny fianakaviana zany a, dia faly sy ilay fianakaviana satria mazava ilay tokantrano. Faly be ilay ankizy mianatra dia faly be io, tena mazava ilay ziro. Mampiasa petrolina dia lasa mitangorona amin'ilay ziro ilay ankizy mianatra. Fa izao zany a, ziro raika ro mipetaka amin'ny efitra mazava aby ny rehetrarehetra dia tena faly be. Ilay fiovana aloha hitako amin'ilay fandaniana dia mba miova, tena miova. Satria tsy mandany vola koa amin'ilay sasy zany. Fa mba ao amin'ilay herinaratra zany ro handefatrana ilay télé. Tsy maty ziro anay mialina. Ohatran'ny hoe mandrary. Izay moa ety ambanivohitra izay. Ireo izay nisoratra anarana fa haka jiro dia afaka ny safidy na haka jiro 1, na 2, na 3 araka izay habeny tranony sy ny fahafahany. Io vola io dia sady entina mamatsy ny fanavoazana fitaovana rehefa avy ny andro ilana izany, ary koa hikaramana azy fitondrahavavy izay lasa piasa raikitra amin'ny fokotany misy azy. Dia saramaso angamba aloha ro hatao. Tsy magnino rainy fa vokatra maharitra rainy ka tena mety mihitsiny ianao. Hatreo dia niova ny fiainam-ponina satria nanjary nanana jiro izy ampiasaina ary nampihiratra ny andavanandro izany. Dia mba miroso zany anay amin'izao mampiditra an'ilay ziro satria rehetra hisy tombontsoa anay zany ilay ziro amin'ilay fokontany Iavy-manitra. Dia amin'izao zany anay satria tamin'ilay mampiasa petrolina zany, rehefa manomboka hariva zany ilay andro tsy maintsy mikatona aby ilay trano. Anao mampiasa na kitay amin'ilay fandrahoana dia tsy maintsy mikatona an-trano satria maty ilay ziro zany dia maizina ny trano. Nefa amin'izao amin'ilay misy an'ilay efa mahazo an'ilay glaoby sy ny ampola zany anay amin'izao dia tena milamina satria navoa zany ilay trano sy atahorana ho maty ilay ziro. Dia ohatra izay koa ny globe tony zany azo ampiasany tony zany rehefa misy dia ilana azy, ohatra maisiny ny volana, misy ny ho any tokotany dia azo apetraka fotsiny andavarangana dia mazava aby tokotany rehetra iny dia tsy misy ohatra manahirana zany dia ohatra ny ho amin'ny alina. Azo ferina manao asa tagnana nakeny ivelany aza ilay ziro dia azo anaovana asa tagnana any ivelany. Ohatra sahala amin'ny mpandrafitra sy visivisy ro ao anatin'ny tokantrano fa tsy maintsy eny ivelany ny trano. Rehefa mahery ny masoandro zany dia maharaka dia jusk'andro maraina izy. Arakaraka ny andro zany. La tsy mahery zany ny masoandro dia tokony amin'ny 12 alina izy dia lany. Na maherihery eo azaka. Da sambatra hay fo nisokatra zay ny tanàna ity. Miala agnabo ny afombolo minigny. Ty fa ny afombazaha aby mandeha zao. Bringing the light, bringing solar energy to that village was not just about bringing light. The effect that light created in the village, in the sense of health, of better hygiene and better sanitation, was much more than just bringing the light. Better education for the kids. The idea that actually because of the light they can really start protecting the forest, allowing the reconstruction and the preservation of the forest and allowing the whole environment around them to grow was for me a really eye-opener. Le fait d'avoir de la lumière peut vraiment changer leur vie. À partir du moment où il fait noir, ils sont en mesure d'aider, de voir leurs enfants étudier le soir. Ils sont en mesure de parler, de voir ce qu'ils font dans la clarté, avec
leur cuisine, de faire de l'artisanat, de faire des choses comme ça. Et donc, c'était extrêmement intéressant de voir l'impact de la technologie solaire sur leur vie, sur leur mode de vie, sur leur mode de développement. Fiovanay fotony izay nanovako ny fiainan'izy fitondraha vava. Raha fahazarana mantsy ny mihevitra fa efa tsy manana andraikitra lehibe intsony ny renibe, ankoatra ny mitaizany zavikely sy ny miandry tanàna. Ary raha tavelan'ny kilabao an-trano ireo vehivavy amin'ny fanapahan-kevitra mahakasika amin'ny tanànany, indrindra moa fa ireo izay tsy nandia fianarana, dia niporofony izy ireo fa diso tanteraka izany. Ary niporofony koa fa tsy sakana ny taona sy ny tsy fahaizana taratasy, fa misy hatrany ny fomba ahafahana mandray anjara amin'ny fampiroboroboana ny fiarahamonina sy ny ankohonana.